Alahady fa sivy volana aogositra 2024 Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ity alahady diavisika an'io ity ravana malala dia alahady trotrotsika ambavaka ny komity fanorenana ny tsangamatin'ny Martio Rafoibe. Alahady banjinatsika hatrany ilay aloha hevitra hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Hoy ny voalazan'ny soratra masina. Fa ny olona izay mahalala an'Andriamanitra kosa dia ny fikitra amin'izany ka hankatoa azy. Amen. Ry havana malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy ilay matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Andeha isika hiaraka hiterasany mivoninahitra an'Andriamanitra, hiara hitsangantsika ry havako malala ny salamo fa 720 ka ny andininy fa 770 ka hatramin'ny fa 950. Ny salamo fa 720 ka ny andininy fa 770 ka hatsahatra eo amin'ny andininy fa 950. No salamo fiderana iombonantsika ho fanomezam-boninahitra ilay Andriamanitra tompontsika. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe: saroby ny tena tampofarovinao izay nampanatenanao ahy, izao no mampitonay amin'ny fahoiko, ny tenao no manehonahy, ny mpireharera maneratsirahy, tsy mba mivily mialany lalanao aho, mahasiavy tsitoao izay atamin'ny taloha zio dia miomana, fa toerana rehetra no nahazo ahy, nohon'ny vasom-panahy izay mahafily lalanao, vidinao ataoko ankira ao amin'ny trano fitainy, mahasiavy anaranao no miala zio ka mitandra ny lalanao mitana ao. Amen. Mira faha 630 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Mira faha 630 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Yeah.
isika iombona amin'izao vavaka izao. Raha eo mideranao izay fiangonana no ny fitiavanao anay tao amin'ny Kristy Jesosy zanakao izay nomenao hamonjy anay. Mankalazanao izahay no niantsonao anay ka nanekenao handray anay ato amin'ny tranonao. Misaotranao izahay fa mbola miteny sy miaino anay ianao. Eo anoloan'izany fitiavanao izany indrindra nefa no ahatsapahanay ny mahampanota mahantra anay. Koa manatona anao amin'ny fanatreteny izahay, mangataka famindra-po sy famelan-keloka avy aminao Andriamanitra. Ary misaotranao izahay fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra tokoa ianao, ary maharo-po sady be famindra-po. Misaotranao no ny famelan-keloka raisinay amin'ny finoana ankehitriny no ny raha ny zanakao mpamonjy anay. Dia samy hiasan'ny fanahy masina ny izahay tonga eto, mba handray sy velona amin'ny teninao, mba hitombonay hiatsara isan'andro amin'ny fitondran-tena masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, lohan'ny fiangonana no ivavahanay toy izany. Amen. Mipetraka isika fiangonana. Ravana malala, alohan'ny rosotsika ho amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora, dia ataontsika ny hira 220 ka ny andirin'ny manontolo. Faly miarabanareo ankizy tanora amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Ho aminareo aneny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, misaotra sy mideranao zahay, nomenao andro sy fotoana manokana indray hienonanao anio. Koa mangataka ny fanahinao masina ary izahay, hanokatra ny fo sy saina ary ny fanahina indray andray ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny lohahevitra mpanjinitsika FJKM mandritra ity volana Aogositra ity indray moa dia manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpiano. Sokafy ary amin'ny baibolinareo ao amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko 4 ny andininy 12. Timoty voalohany toko 4 ny andininy 12. Vakina sy henona amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao no ny fahatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana.
tantara iray marina izay nitranga teto Madagasikara no entina hoenotsika androany. Tamin'ny taona 530 tamin'ny andron'ny mpanjaka vavy Ranavalona voalohany dia nisy didy nivoaka nandrarany fivavahana kristianina, ka izay tratra nanaraka an' Jesosy dia nenjehina mafy. Nisy aza novonoina, nodorana velona na nakodi teny ambonina mpamarinana. Maro tamin'ireo kristianina no natahotra ka niala tamin'ny finoany. Saingy tao anatin'izany fotoana sarotra izany dia nisy tovovavy malagasy iray, kristianina mafana fo, nipetraka miaraka tamin'ny dadatoany. Indray alahady maraina dia nasain'ny dadatoany nanjaitra kanjony izy satria mpanjaitra. Tsy nanaiky nefa ilay tovovavy satria fantany fa ny alahady dia andro natokana hivavahana sy hiderana an'Andriamanitra, fa tsy andro hiasana. Tesitra ny dadatoany ka nandraona azy hoe raha tsy manaiky ianao dia hotoriako amin'ny mpanjaka ka hovonoina. Na dia izany aza dia tsy nivadika izy, nitsoaka niaraka tamin'ireo kristianina namany ka niafina tany anaty lavabato izy, ary tateoriana nefa dia tratra ihany izy. Natao andevo, nampijaliana, nogadraina ary nofatorana rojo vy ny tongony aman-tanany. Noterena andany finoana sy teny ratsy ny anaran'i Jesosy Kristy izy sy ny fanahy masina, ary nampanantenaina fa tsy vonoina izy raha manao izany, fa tsy nanaiky hatramin'ny farany anefa izy, fa nijanona ho mahatoky an' Jesosy hatramin'ny farany. Vokatr' izany tamin'ny 14 Aogositra 730 dia novonoina, no le fonony tao am-bohipotsy izy ka maty, ary no le lafin'ny alika ny rano. Iza ry tovovavy mahatoky io rankizy tanora? Tsy izy zany fa Rafaravavy Rasalama, martiora malagasy voalohany teto Madagasikara, izay mbola ohatra velona amin'ny fahatokiana ny Kristy mandraka androany. Inona ny lesona ho antsika? Rasalama dia mpanjaitra, fantany anefa fa ny alahady dia andro natokana hivavahana sy hiderana an'Andriamanitra. Noho izany dia tsy nety izy na dia norahoana no faty aza. Nasehony tamin'izany fa Andriamanitra no nataony voalohany teo amin'ny fiainany. Tsy nivadika tamin'ny finoana izy na dia niafara tamin'ny fahafatesana azy. Izany no tena dikany hoe mahatoky amin'ny andraikitra, ny finoana, ny mpiano. Manome an'Andriamanitra ny toerana voalohany ary mijoro amin'ny marina, na dia misy aza ny fanerena sy ny tahotra. Ankehitriny dia mety tsy hisy andrahoana antsika hovonoina rankizy tanora, tsy hisy hovonoina intsony amin'izao fotoana izao noho ny finoantsika, kanefa misy zavatra maro mety haka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, toy ny lalao, ny finday eo amin'ny Facebook zany, ny fahitalavitra, ny fitsangatsanganana ary na zavatra hafa. Misy aza indraindray dia milaza hoe aleo ajanona aloha ny asa fanompoana satria sahirana hanala fanadinana amin'ity taonkika. Marina fa ilaina ny mianatra tsara, nefa azo atao tsara ny mampifanaraka ny fianarana sy fanompoana an'Andriamanitra. Na dia ao anatin'ny vakansa na fialan-tsasatra aza isika rankizy tanora, rehefa tonga ny alahady izay andro natokana ho an'ny Tompo, dia aoka ataontsika aloha laharana ny fakanesana aty am-piangonana. Na mbola ankizy na tanora isika dia afaka tsara sy mahatoky amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny fiteny, ny fitondran-tena, ny fitiavana, ny finoana ary ny fahadiovana. Fa aoka isika
ho tonga fianarana ho an'ny mino. Dia von'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Alohan'ny hitsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra izay hanao ny vavaka sy ny vaky teny ry avako malala, dia ny hira izay efa voalahatra no redontsika, ny hira faha-efatra amby roapolo sy valonjato ka ny andininy voalohany sy ny faharoa, efatra amby roapolo sy valonjato ny andininy voalohany sy ny faharoa. Iombona mivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanay masino, manondrika ny lohanay indray izay ankehitriny satria iaino sy akatony afatrao. Misaotra noho ny amin'izao fotoana ahafahanay miaino ny teninao izao. Apetraka feno santeraka eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ary ro sakaizanao amaky izany teninao izany. Ny sakaizanao hitory ny afatra avy any an-danitra ary reto vahoakanao iaino izany teninao izany. Ataovy mpiasa tsisy mahazo enatra izahay Tompo, fa iaino sy ankatoa ary ampiatra izany afatra avy any an-danitra izany. Meteza ianao fanahy masina hiasa mahery aminay tsirairay avy, koa mitenena ary fa vonika iaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahanay. Amen. Amaky sy hain'ny tenin'ny soratra masina sika ary havana. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny bokyny Ohabolana. Ohabolana faharoa amby folo, ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ohabolana faharoa amby folo, ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izay olona mahatoky dia manambara ny rariny, fa ny vavolombelona mandainga kosa miteny fitaka. Misy mandefalefa teny tsitsarony ka tonga toy ny fanindro ny sabatra, fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa. Ny molotra marina ampitoerina ho mandrakizay, fa ny lela mandainga dia indray mpimaso monja. Fitaka no ampon'izay mamoron-tsain-dratsy, fa hafaliana no amin'izay misaina fiadanana. Tsy misy ratsy manjon'ny marina, fa enidoza ny ratsy fanahy. Fa avetavetany ao mason'i Jehovah ny molotra mandainga, fa izay olona mahatoky no ankasitrahany. Ny olon-kendry tsy mba mampideradera fahalalana foana, fa ny fon'ny adala mamoaka fahadalana. Ny tanany mazoto no anapaka, fa izay miraviravy tanana dia ampanopoiny. Ny alahelo amponin'ny olona dia mampitanondrika azy, fa ny teny soa no mahafaly azy. Ny marina dia mitaridalana ny namany, fa ny alehan'ny ratsy fanahy kosa no mampifily azy. Ny kamo tsy mety mihaza, fa fananana soa an'ny olona ny zoto. Amin'ny lalan'ny fahamarinana ny misy fiainana, ary ny tsy fahafatesana ny lalan-kalehany. Amen. Ho toizantsika ny vaky teny
ao amin'ny filazantsara raka ny lioka toko fa 120, andiny fa 720 ka hatramy fa 150. Lioka fa 150, andiny fa 720 ka hatramy fa 150. Aminaran'i Jesosy, lozanareo fa manao ny rarivato pasan'ny mpaminany ianareo, nefa ny razanareo ihany no namono azy. Dia vavolombely ianareo ka manaiky ny asan'ny razanareo, fa izy no namono azy, ary ianareo kosa manao ny rarivato pasany. Koa izany no nanambarany fahendren'Andriamanitra hoe, aniraka mpaminany sy apôstôly any aminy aho, ka ny sasany hovonoiny ary ny sasany enjehiny, mba hadina amin'ity taranak'ity ny ran'ny mpaminany rehetra izay nalatsaka hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, dia hatramin'ny rany Abela ka hatramin'ny rany Zakaria izay novonoina teo anelanelan'ny alitara sy ny tempoly. Eny, lazaiko aminareo marina tokoa fa hadinina amin'ity taranak'ity izany. Amen. Hofaranana ny famakinan'ny vakiteny. Izany dia ho hitantsika eo amin'ny episty voalohany amin'ny Koritiana voalohany toko 10, andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Koritiana voalohany toko 10, andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, fa andrazantsika rehetra dia tambanin-drahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho an'i Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazana dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra, ary izany zavatra izany dia tonga hanatra ho antsika, mba tsy ho mpila zavatra-tsy isika toy ny ilan'ireny. Aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany amin'ireny, araka ny voasoratra hoe, ny olona mipetraka hinana sy sotro dia nitsangana ilalao, ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny, ka 3:2 alina no ringana indray andro, ary aoka tsy hakafana ny tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty nomena rana ireny, ary aoka tsy monomonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty mipandringana, ary izany dia nianjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay indrahana faran'izao tontolo izao, ka izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Amen. Ray masino manamasina amin'ny fahamarina, ny teninao ny fahamarina. Amen.
mitombona ao aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika. Amen. Mankalaza indray ity alahady ny martyra ity isika amin'izao anio izao ry havana ato anatin'ny sahan'ny FJKM, ary indreo ny perikopa izay efa novakian'ireo mpanompon'Andriamanitra tamintsika tamin'ity anio ity. Fa andeha ary sika handray hafatra avy ao amin'ilay epistily voalohany ao amin'ny Korintiana toko 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 12 ry havana. Ao raha teo ilay lohahevitrsika indray amin'ity volana aogositra ity hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Eto ampendohany izao hafatra izao dia izao ry havana no homariantsika. Voalohany aloha no hoe mahatoky dia toetra izy io, kanefa tsy mijanona ho toetra fotsiny fa tsy maintsy avoaka ety ivelany hivadika ho asa, indrindra ho antsika mpino dia hitarafana ny voninahitr'Andriamanitra eo amintsika. Ny anankiray eo amin'ilay hoe asa dia mety ho tafiditra amin'izany ihany izay asa mahazatra antsika andavanandro, fivelomana, fitadiavana. Any mihitsy ary no tokony hijoroantsika ho mahatoky eo amin'izany asantsika izany, kanefa moa amin'ny lohahevitra aty amin'ny fiangonana azy dia ilay asantsika aty amin'ny fiangonana no tena tiana hasongadina amin'izany. Noho izany ny mpino tsiraray avy izany dia tokony manana ny asany avokoa aty amin'ny fiangonana, fa ny dikany hoe kristianina tsotra mantsy raha izay fanazavana fo izay dia karazany laza zany hoe kristianina tsy anasa. Kanefa ilay lohahevitra dia mitarika antsika hoe mahatoky amin'ny asantsika isika. Inona ny asa ataonao aty amin'ny fiangonana? Raha tsy misy asanao aty ohatry no hafahafa ihany aminao ty lohahevitra ity. Ka andeha tsy izay nefa ny janonana ka hitadavana vahaolana hoe dia atao ahoana zany nareo tsy hanasa reto, fa heverina hoe efa nomeny tompo izay asa sazantsika avokoa isika, na ny ato amin'ny fiangonana na ny any ivelan'ny fiangonana. Ry hava malala rehetra ao amin'ny tompo arak'ilay lohahevitra hoe mahatoky amin'ny asa ny mpino, dia andeha raisitsika amin'ity Korintiana voalohany toko 10 ity izao lohahevitra anankiray izao hoe mahatoky matoa martiora. Ary ireo martiora ireo izay efa natsidika teo amin'ny fampianarana ho an'ny tanora sy ny ankizy teo i Rasalama, dia angamba tsy hisalasalantsika intsony ary tsy mbola editsika hevitra indray ny aminy hoe nahoana moa tsy nahatoky izy tamin'ny fotoan'androny. Fa raha ity epistily ity mantsy, ity perikopantsika ity, dia andehantsika hindrana ny izay mety ataontsika hoe votoatin'ny epistilyn'i Jakoba, na ny hoe teolojian'i Jakoba, na hoe izay tiany Jakoba ambara hatrany any amin'ny epistily izay nosoratany, dia ny amin'ny finoana sy ny asa. Ary izay finoana sy asa izay no fizarana anankiroa anafaran'ny tompo amintsika amin'ity anio ity, tarafina avy amin'ny mahamartiora ny fiangonana sy ny mahamartiora antsika. Izany akory tsy midika hoe nisy amin'ny teny mety mahazatra antsika hoe critère, na mety hoe nisy fanasinganana manokana hoe tsy mahazo atao martiora raha tsy olona ohatr' izao. Tsy nisy an'izany, fa rehefa martiora dia martiora. Saingy ireny martiora ataoko hoe ny elo-lalana antsika ireny raha ity epistily ity dia azo hitarafana amin'izany ireto anankiroa reto. Voalohany dia hoe mahatoky matoa martiora satria mahatoky amin'ny finony izay efa nananany ireny martiora ireny. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5 ry havana amin'ity epistily ity no manome antsika an'izany. Ity toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 perikopantsika ity mantsy
dia hitarafantsika mihitsy a ny tantarany zanak'Israely izay nitondran'ny Paoly azy. Ary eo tsika dia efa mahazo lesona sahady hoe ho antsika mpino dia tokony ho maharaka an'izany tantarany fivavahana manontolo izany sika, manomboka any amin'ny Genesisy any, mba tokony ho fantatsika hoe inona sinona moa izany ny fandehan'ity fivavahana arahako ity. Satria eto izany Paoly dia efa milaza izy hoe ny razantsika rehetra tambanin'ny raona, dia raha tsy mahalala ny tantara izany tsika dia hoe razanay ahoana moa no lazay mifambanin'ny raoana, fa manohy tsika hoe mamaky ny ranomasina dia memidina ihany, dia izay izy vao milaza hoe Mosesy, dia eo izany vao mety hiratra ny saintsika hoe ay tantarany zanak'Israely tany anefitra kay ity lazainy eto ity, dia zanak'Israely avy any navoaka ny Mosesy avy any Egypta teo ambany fitarihan'ny fanan'Andriamanitra raha teo, namonjy ny tany Kanana ry havana. Ka raha mamaky ity andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ity isika dia mahita izany hoe tiany Paoly apetraka mihitsy fa ny finoana no nampahatoky any Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra. Ary izany finoana izany no nezahany Mosesy nozaraina tamin'ny vahoaka, kanefa dia fantatsika tsara ny tantara. Raha fitinina dia hoe fimonomonomana tsisy farany ny an'reto zanak'Israely reto a nandra-pahatongany a tany amin'izay nitondran'Andriamanitra azy. Ampatsahivon'ny Paoly moa izany eto hoe ry zareo efa natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny ranomasina sy ny rahona. Izany moa izany ilay ataontsika hoe tandindony batisa araka ny testamenta taloha. Ry zareo efa nihinana ny finam-panahy iray ihany, ary efa nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vato lampy fanahy izay nanaraka azy izy. Izany hoe hoarina amin'ireo mana sy papelika mba amin'ireo rano izay novakiana tamin'ny vato lampy, namakiana vato lampy mba hiboboy an'ny rano hosotroany zanak'Israely. Reny rehetrarehetra reny mantsy dia efa voatanisa avokoa any amin'ny bokin'ny Exodosy any no ahitantsika an'izany, any amin'ny bokin'ny Nomery any milaza sy mampatsiaro n'izany rehetrarehetra izany ny nitantanan'Andriamanitra zanak'Israely tao anatin'ny fimonomonomana. Ary aty amin'ny andiny fahadimy aza dia nambarany Paoly mazava hoe naringana tany anefitra ny ankabeazan'izy ireny satria tsy nitana ary tsy nandray an'ilay finoana izay mba nampitain'i Mosesy taminy nasian'Andriamanitra no resahana taminy, fa fimonomonomana. Ary izay fimonomonomana izay mihitsy moa izany a ilay tena mibahana eo amin'ny fiainany zanak'Israely a, ary niteraka fahotanana atsiravina aza fantatsika loatra ny tantaran'ilay omby lahy kely volamena izay nijangajangany zareo a tamin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ry hava malala rehetra ao amin'ny Tompo, mahatoky amin'ny finoana ny martiora. Ary arak'ilay nambara tamin'ny fampianarana teo dia hoe tsy dia vanim-potoana ny famonoana ho faty ho martiora intsony izao, na dia mety misy any aza olona voaenjika amin'ny maha-kristianina azy fa tsy amin'ny resaka famonoana, fa mety amin'ny lafin-javatra hafa. Fantakiany Tompo amintsika dia ny fahaizana mijoro vavolombelona marina tokoa. Araka izany ry havana, efa vita moa ny tantaran'ny zanak'Israely, fa raha mba tsy nimonomonina mantsy reto zanak'Israely reto a, raha mba nanaiky tsara izay mba nitenen'i Mosesy a, dia angamba tsy nitranga ny fandringanana ny ankabeazan'izy ireny a tany anefitra. Satria fantatsika tsara ny tantara fa hoe na Mosesy azy dia tsy tafiditra akory tany amin'ny tany Kanana, satria olombelona ihany izy a nania sy tahaka ny ondry, dia izay no atao hoe saziny. Fa ny ankoatr'izay ny vahoaka dia fandringanana, fahafatesana izany ny dikan'izany, ka tsy amin'izany no hahafatesantsika, fa raha misy ny maty martiora dia mba olona mahatoky amin'ny finoana izany olona izany, mba ho vavolombelona marina
marobe no abolana amin'ilay toko faharoambin'ny folo teo izay mitarika atsika ao amin'izany mahavavy lombelona marina zany amin'ny manana ny fanahy masina atsika feno fahavononam-panahy hiatrika hatrany izay hitarihan'ny tompo atsika araka izay fa ninona sy nampianarina atsika ry havana hoy Paoly raha nilaza izany koa izy tamin'ny Timoty tany amin'ny epistily izay nosoratany ho azy. Mahatoky matoa martiora. Ary ny faharoa dia ity izay voalaza ny 1:9 ka hatramin'ny 12 fitiantsika amin'ny hoe mahatoky amin'ny asany ireny martiora ireny. Mahatoky amin'ny asany ireny martiora ireny. Tany Saint Paul amin'izay zany izay tokony atao hoe ho ataon'ny Koritianina manoloana ny aratsiny ny zanak'Israely vokatry ny fimonomonomana tery amin'ny 5 voalohany tery. Dia mampirisika amin'izay Paul hoe anatra ao atsika izany mba tsy ho tahaka ireny sika. Fa inona nataontsika? Dia raha mahitsika ry havana amin'ny baiboly eny am-pelatanantsika intelo raha kely indrindra Paul manao hoe ary aoka tsy ho, dia lazainy eo izay tsy tokony ataon'ny olona mananatra izy. Voalohany amin'ireny ry havana ny fanompo-tsampy. Izay moa no tena anisan'ny nanoratan'ny Paoly raha teo ty apahany amin'ny atao amin'ny toko fahafolo ty ny 1 ka hatramin'ny 12 ty ilay fanompo-tsampy izay tena zava-doza tokoa ry havana, fanao zava-doza teo amin'ny zanak'Israely. Io moa zany ilay teo amin'ny tantaran'ny mbola kely volamena io Exodus 2:13 ilay hoe rehefa vita ilay mbola kely volamena dia samy nanao izay tiany atao, tao ny hihinana, tao ny sotro, tao ny lalao, be dia be nanao zavatra samihafa hatramin'ny filany nofo rehetra izao natao daholo satria efa tsy ilay aritsony ny Andriamanitra rehefa ity mbola kely volamena ity. Ka aoka tsy ho izany ianareo hoy Paoly fa ho mahatoky amin'izay asa efa nampianaketina anareo. Tsika ankehitriny moa zany dia nitsika ho amin'ny fiangonana, tsika indray ve no amin'izany sanatria ry havana. Fa ny faharoa eto dia hoe tsy jangajanga sika tahaka ny sasany tamin'ireny. Dia misy taremarika mihitsy moa hoe 3:2 alina ny ringana ndray andro. Vokatry ny fijangajangana natao tamin'Andriamanitra ary naharary an'Andriamanitra mihitsy ka nahatonga azy nanapatra ny maha izy azy tamin'ny zanak'Israely tamin'izany ka nandringanany azy. Apatsahivina any amin'ny nomeri toko 5:20 any zany. Ary mba tsy ho izany isika hoy Paoly, fa raha izany tokoa tsy mba izany ny fahafatesan'ny martiora ry havana. Tsy maty noho ny faharatsiana ny martiora, fa ny martiora dia maty noho ny fijoroana vavolombelon'ny tompo, dia ilay tompon'ny fahatsarana rehetra araka ny efa fahafantarantsika azy. Raha ihany koa eo amin'ny 5 dia hoe aoka tsy haka fanahy ny tompo isika tahaka nakany sasany tamin'ireny fanahy ka maty no mena rano ireny. Tadiditsika loatra angamba izany tantaran'ny menarana tany nefitra izany. Ka raha tsy nanao menarana varahana mihitsy Mosesy ka nijery tamin'iny izay voakaikitsy ny menarana dia tsy sitrana fa maty ny menarana avokoa. Ary vokatr'izany ry havana dia hitantsika fa tena mahatsiravina nge raha ny tena fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olona izay mijangajanga aminy. Hitantsika eto ihany koa eo amin'ny 10 fa eo vao miverina ilay tena hoe fimonomonomana izay nahafaty an'ireny koa nandringanan'Andriamanitra azy. Ary izany fimonomonana izany ry havana no irariana mba tsy hisy intsony amin'ny fiangonana. Eto moa zany hoe monomonina dia tsy mba arak'izay mety hamaritantsika tsotsotra azy hoe samy ato am-piangonana dia misy mitabataba dia mahare feo ianao zany ianao hoe izany zany monomonina be ao aorianao zany.
tsy izay loatra ny tena hevitry mimonomonina eto, fa ny mimonomonina eto a dia miaro fanomezantsiny ary tsy vita ny manome tsiny a fa tena miala mihitsy amin'ny finoana ny hafarana. Ary izany natonga zanak'Israely nanompo an'ilay ombilay kely volamena rehefa avy mimonomonina nanome tsiny an'i Mosesy nanome tsiny an'Andriamanitra dia niala dia maty tany amin'ny elan'ny tany. Ireny araka ny hitantsika ato amin'ity perikopa ity. Dia hoy Paoly mampahery ny fiangonana hoe eo amin'ny 9:1 hoe izany ozy ny nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany mba ho fananarana antsika izay niaran'ny faran'izao tontolo izao. Eto moa lazain'i Paoly hoe niaran'ny faran'izao tontolo izao satria efa mba nijaly ihany koa ny apôstôly rehetra tamin'izany fotoana izany, fa tsika ankehitriny koa izay efa miaina ny faran'izao tontolo izao arak'izay voalaza betsaka ohatra any amin'ny Matteo 7:20 any maneho amintsika hoe rehefa ho avy ny fiafaran'izao tontolo izao dia hitranga avokoa izao zavatra rehetrarehetra izao. Dia efa fantatsika fa efa ao anatin'ny andro farany isika. Ary ny mahafinaritra amin'ity perikopy ity dia ilay fampaherezana eo amin'ny 9:12 ry havana. Hoy ilay vaky ny 9:12 eto amin'ny anaran'ny Tompo hoe koa izay manao azy ho efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Maro sika ny mahay an'izany andinitsoatra masina izany. Betsaka tsika no mitazona izany ho filamatra eo amin'ny fiainantsika hoe izaho efa mijoro tsara ity mitandrina mafy mba tsy ho lavo. Fa inona moa ny zava-misy? Io fahalavona io matetika no mahafaty ny olona, na dia atao hoe mety makarary azy aloha dia maty ny hafarana, na dia amin'ny tsy ampoizina azy. Betsaka ny olona tsotra izao hoe naninona hono ny enjera tary hono hoe lavo tatsenanina sy ny sisa, izay no nahafaty azy. Mety tsy nampoizina iny, fa eo amin'ny fiainam-panahintsika ihany koa dia tsaroa fa tahaka izany koa ny tarafan'ny Paoly araka ty 9:12 ity izay mety hahafaty antsika ry havana. Ka raha ho faty ihany aleo maty martyra, tsy ho tahaka reto zanak'Israely reto hoe maty amin'ny adalàna, indrindra tsy adalàna tsotra fotsiny ery anany fa tena le Andriamanitra mivantana mihitsy no hiaran'le adalan'ny olona. Ary angamo tsy ny adalàna rehetra dia mitraika amin'Andriamanitra daholo, fa ndeha ataoko hoe ho an'ny olona tsy mino an'Andriamanitra sy tsy mivavaka tsy ahoana izany. Ho antsika mpino kosa dia mazava ilay 9:12 hoe tandremo fandrao lavo. Aladin'ny KFTM moa anio fohy be dia misy ilay andinitsoatra masina ao amin'ny Daniela 2:12 ao 2:13 izy io, fa ohatrany somary diso ilay andininy voalaza ao amin'ny fandaharana ry havana. 2:13 izy io ary rafitinina dia izao hoe matoa martyra ny olona dia tena mahalala an'Andriamanitra izy. Ny mahalala an'Andriamanitra moa izany dia hoe ao anatin'ny firaisana amin'ny Tompo izy, ao amin'izany fahafatesana izany, ka miorina mafy ao aminy izy. Izay le hoe mifikitra sy mankatoa, miorina mafy. Voahevitsika amin'ny Mateo aloha le miorena tsara aza miova. Tsy ho adin'olona ireny fa tsy hoe rehefa aloha hevitra teo aloha akory dia efa hoe any iny, fa aty amin'le mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo indray izao. Fa tena ny fiorenantsika sy ny tsy fiovantsika izany ry havana no atao hoe arofanina azahoantsika mijoro tsara, tsy ho lavo, ary tena hitandremantsika tsara tokoa eo amin'izay fitaky Satana manidoka antsika. Ka raha sanatriany izany lazainy fa maty martyra ianao nefa maty ho azy, dia tsy izany anie ry havana, fa isika fiangonana martyra koa tsy hoe hiandry fahafatesana akory ka hoe avizy hamono anay, fa Andriamanitra ihany ry havana
manakinantsika amin'ny fiainan'ny fiangonana ary dia mivavaka sika indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika eto anivon'ny firenena izao a efa betsaka ny martyra tsy fidiny a amin'izao fiainam-pirenena izao dia mahereza ry havana ho amintsika rehetra ny eny tompo hatateraka izany teniny izany. Amen. Hivavakatsika ry hava-malala ao amin'ny tompo. Andriamanitra rehetra izany ka rafana masonao dia mankalaza amin'ny voninahitra anao zay sotranao tamin'ny tantananao anay ka tonga eto amin'ity tranonao ity idera mankalaza ary anome voninahitra anao. Sotra Jesosy tamin'ny teny izay nomenao anay tamin'ny lalan'ny mpanomponao ka nanomezanao hafatra anay mba hizoro sara amin'ny finoana mba hanana ny fanahin'ny fahatokinanao ary ho tena martiora mahatoky mba hahafahanay misitraka ny fitahinao fa sy horingana noho ny fahotanay. Dia ampio izahay hanana ny teninao hahalalanao bebe koa tahaka an'ireo martiora ahafahanay mizoro sara tompo amin'ny teninao ka mba sy hosolafaka amin'izany ary ampio izahay sy hanana ny fanahin'ny fanomezan-tsiny fa hanana asa ihany koa ahafahanay mijoro vavolombelona maneho amin'izany finoana izany ka dia hiasa sara azoto hiasa maro ary azoto anao asa mitohy ihany koa hanonehonay ny finoananao. Dia ampio izay mba hipetraka ao anatinay hatrany ny teninao Jesosy ary ampitombo ny finoanay anao. Apetraka am-pilatananao ny komity fanorenana ny tsangam-bato martiora ianao hitantana ny tsirairay tompo ahafahany manateraka ny asa izay nikeny ho vavolombelonao amin'ny fitoriana ny filazansaranao ary amin'ny lalan'ny asa tsangam-bato ihany koa izay anehoana ny fitiavanao. Dia ianao Jesosy hitantana ny firenenay ihany koa mba ho firenena Madagasikara anjakanao nety nosinay ity ary malagasy ho voto ny filazantsara ka hanao ny sitraponao ary dia apetraka ao am-pilatanao mandrakariva ny fiainany amanontolo ho martiora mahatoky mahalalanao ary miaina ny teninao. Rainay o zay ny an-danitra ho masinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra noho anay nio ny anina sahazo anay ary mamelany lokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana malala anderaka hitsangantsika anao ny fanekempinoana Nikia Constantinople fanekempinoana izay iombony antsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray tsy tompo mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an'i Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahatokan'Andriamanitra nateraka ny ray ny talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariany izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy
ary mipetraka eo tanakavanany ray avy any hoe viny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsohana sankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka isika ravana malala. Izao isika dia tonga eo amin'ny afatry ny KFT. Afatra avy amin'ny komity fanorenana ny Tsangambato martira Foibe FJKM Mariavana. Fa ny olona izay mahalala an'Andriamanitra kosa dia hifikitra amin'izany ka hankatoa azy. Daniel 2:12-30. Riavana. Ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ny komity fanorenana Tsangambaton'ny martira izay anisan'ny asa eto amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara tamin'ny fitsimbinany ka naefany izany asa sy andraikitra nandritra ny taona 2024 izany ho fanehoana ny finoana. Mbola fisaoran'Andriamanitra trano koa no atolotra noho ny fahatanterahany fanavaozana ireo birao eto anivon'ny KFTM, izy izay niantso ny hanafy ireny tsirairay ka ho mahatoky amin'ny asany ny mpino. Mankasitraka ihany koa ny fimbonantsika zanaky ny FJKM amin'ny fanohanana ireo hetsika rehetra mba ho tsangambato ahafahana manamarina ny fijona vavolombelon'ny finoan'ireo martira. Anisan'izany ny fitariana ireo sekolelahty avy eo amin'ny FJKM Manosy Hebrona ny teto ireo fiangonana manana tantaran'ireo martira, aterina hatrany ny fisaorana ireo fiangonana nasampana nandray anjara tamin'izany. Ao ihany koa ny famanginan'ny TPM Ivato na ahafahana nanotra fanomezana ireo vadiny mpiomana ho mpitandrina. Firosoana tamin'ireo dinika na ireo dinga tamin'ireo tsara sitrapo, dingana tamin'ireo tsara sitrapo ho fanohizana izay mety avy tamin'ny kianja eny amin'ny TPM Ivato. Ny tsara hifanentanana ankehitriny dia ireto: ndao isika hifanotrina amin'ny alim-bavaky ny martira izay fiainan'ny FJKM ao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga any Zoma 4 Aogositra ho avy izao amin'ny 9 ariva izay iombonana amin'ny sampanasa FF ao Ambatonakanga. Maniry hatrany fitsinjovantsika fiangonana ka handrotsahana ny rakitra amin'ny alalan'ny aladin'ny martira iraisana ao amin'ny perikopantsika FJKM. Mbola manantena ihany koa ny fahavononanareo zanaka vato nasondrotry ny tany amin'izay fanomezam-pahasoavana eo amin'ny tsiraray ny amin'ny fanohizana ny kianja. Mahatoky amin'ny asa ny mpino araka ny soratra masina hoe: fa izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Koritianina 2:20-24. Iombonana ny asa rehetra fa fitariana ihany ny an'ny KFTM. Ny tanjona amin'izao fanavaozana izao dia ny ahatanterantsika asa ho fampahafantarana ny tantaran'ireo martira izay anisan'ny tantaran'ny FJKM rahateo. Afaka terina ao amin'ny Foibe FJKM varavarana 5:305 na amin'ny kontin'ny komity ny rakitra sy izay fanomezana ataontsika riavana. Mahefabe ary ataovy voninahitr'Andriamanitra fa ho azy reto tokoa ny voninahitra. Amen. Fahadimy amin'ny 302 sy ny faefatra no iraitsika rehefa vita zany dia raisitsika ny tsotra. 5 amin'ny 302 sy ny faefatra.
ny malala rehetra amin'ny tompo aoko raisitsika amin'ny finoana ny tsodrano zay atolotra ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Miainareo ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ny tompo ka manome anareo fiadanana izy. Amen. Petrakisika manao vavaka mengy. Ho anao Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny